Tonga soa atao amin'ny fandarana zany forêt Canada indray ianao. Io resahantsika an'io zany a dia ny akon'ny fandalovan'ny colonel Mikael Mivady sy ireo délégationna malagasy tao Rosia ary ny fitsidiany any La Fransa. Nanakoako tokoa eran-tany io fitsidiana nataon'ny colonel Mikaely tany amin'ny Rosia io. Satria mamelombelona zavatra maro ary fanontaniana maro ao amin'ireo mpitazana izany izay hoe fandalovana tany Rosia izay rehefa avy eo nefa zany mbola andeha any La Fransa indray satria ireo tany roa ireo zany ireo mpitondra roa ireo dia tsy mifankahazo ka ny tonga dia ao anatin'ny fijerin'ny be sy ny maro zany dia ohatrin'ny hoe manao karazana provocation izany ny colonel Mikaely nanao an'ireny fihetsika ireny. Ny zava-misy nefa zany dia tamin'ny mpitoniana no nitenenan'ny colonel Mikaely fa manana ny position aminay izahay dia ny position tous azimuts ary ny dikan'izay dia ny hoe mifandray amin'ny firenena rehetra izay te hiara-iasa aminay izahay fa tsy miandany amin'ny firenena tokana. Izany hoe raha bangoina zany dia ny hoe tsy mifehy azo tokana. Fahasahiana goavana dia goavana izay position noraisin'ny colonel Mikaely zay raha oharina amin'ny hoe tany andalam-pandrosoana, tany izay azo lazaina hoe mahantra raha eo amin'ny position iraisam-pirenena izany. Kanefa misy olona izany sahy mijoro amin'ny position ny amin'ny hoe izahay dia tsy miandany amin'iza n'iza fa afaka miara-miasa amin'ny tany rehetra izay te hiara-iasa aminay ary ny tombotsoa dia gagnant-gagnant na hoe samy mahazo tombony. Sambany teo amin'ny tantaram-pirenena malagasy izany no hoe nisy olona izany izay sahy nandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny ataontsika hoe situation géopolitique sarotra dia sarotra amin'izao fotoana izao satria ny firenena matanjaka dia samy te handray ny karazana ataontsika hoe pouvoir amin'ny fifehezana n'izao tontolo izao, samy mifandrirotra ny tombotsoany ary dia sahy ny mifampiantsy ny mifandaroka bomba izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao kanefa dia ny filohantsika zany dia sahy nijoro tamin'izay position an'izay. Voaray tamin'ny fomba manetriketrika tokoa ny colonel Mivady tany amin'ny La Rosia ary dia tena hita mihitsy ny ataontsika hoe zany hoe ny enthousiasme ny filoha Vladimir Poutine nandray andry zareo ny tapis rouge sy ireo miaramila izay nanao ny porojensa moa zany ny fitenenana amin'ny teny gasy izay hoe nampiseho zany ny fankasitrahany tanteraka ny fahatongavan'ny
Colonel Mikaely Mivady sy ireo délégationna malagasy. Ny tempéramentny rosianina moa zany a, ry zareo a de olona mahitsy. Tsy ahitanao fiatsaram-belatsihy zany a rehefa hoe minamana amin-jareo. Rehefa mifanerasera aminy a dia rehefa eny ny azy de eny, de rehefa niteny izy hoe tsia de tsia. Io zany hoe tena hoe tsy misy resaka fiatsaram-belatsihy mihitsy ny azy zany a fa ohatraohatran'izay. Ka rehefa ohatran'iny zany a ny hoe fandraisana nataony de tena avy amin'ny fony tanteraka ny nanaovany an'iny karazana fandraisana iny. Ny zavatra andresahana tany moa zany a dia ny resaka fifanarahana eo amin'ny resaka fitaovam-piadiana, ny angovo ary ny resaka fiaraha-miasa amin'ny resaka fambolena. Fa mbola mampametram-panontaniana ny malagasy moa zany hoe mbola misy ve ny resaka ny fanaovana tany ambadika zany a, izay hoe mety tsy nampahafantarina ny malagasy. Izay zany aloha dia ry zareo délégationna tany ihany zany a no mahalala an'izay hoe inona zany a ny resaka mety, hoe resaka derrière les coulisses hozy izy ny fitenenana, izay mety tsy ho fantatry ny malagasy. Fa n'inon'inona zavatra miseho, n'inon'inona zavatra atao any ambadibadika any a dia ho fantatra foana rehefa aty aoriana. Fa izay fotsiny zany aloha no remarque izay hitako dia ny hoe matoa no raisin'ny firenena matanjaka ohatran'ireny amin'ny fomba manetriketrika ny malagasy dia efa mametraka sahady zany a ny ataontsika hoe valeur izay apetrany amin'ny firenena malagasy. Ka anjarantsika izany a no mametraka ny tenantsika amin'izay hoe position efa mba ametrahan'olona atsika izay. Satria arakaraky ny fahaizanao ny karazana fandresen-dahatra, ny fampisehoanao ny personnaliténao amin'ny hoe izao zany a ny position raisinay amin'ny fifandraisana amin'izao tontolo izao. Rehefa mipetrapetraka tsara ny fametrahanao an'izay position-nao zay, ka ny vahoaka iray manontolo koa, ny vahoaka malagasy tsy vaky volo dia manohana an'izay position izay. Tsy hitako mihitsy ny hoe tsy tokony hapety an'ilay fanapahan-kevitra satria dia samihafa ny fomba fijerin'ny malagasy ny zavatra rehetra izay niseho dia ny hoe tandremo fa tokony haka position anie isika fa tsy tokony hanao diplomasia janga sady etsy maketsy ny makeroa. Eritrereto ry malagasy fa amin'izao fotoana izao a efa misavoritaka ny tany na ny firenena matanjaka efa tsy hitan'ny asian'ny tenany. Io fanipoakako ny ady entre ny Israely sy ny Iran izay tohanan'ny États-Unis
amin'ny resaka bombardement izay tsy fantatra intsony hoe inona no mety ho hiafarana io sy ny fiatefana io amin'ny toe-karena eran'izao tontolo izao. Ny tena marina dia ny hoe hisy ny fiatefan'io na tiantsika na tsy tiantsika, hisy ny fiatefan'io ao Madagasikara. Fa anjarantsika izany anjarany manam-pahaizana, anjarany olom-pirenena rehetra no tokony hikaondoha ny amin'ny hoe inona izany no tonga dia position anticipation ataon'ny malagasy hiatrehana an'io karazana krizy ekônômika io. Ka amin'izao fotoana izao raha ny fiheverako dia efa tsy fotoanan'ny fifandrafirafesana amin'ny zavatra tsy dia mitondra makaiza. Marina aloha fa ny hevitry ny maro mahataka-davitra ary ny hevitra samihafa no ahafahana miroso bebe kokoa amin'ny atao hoe fampandrosoana. Fefa ny colonel Mikael efa nanana ny fahasahiana herim-po goavana be ange izany hoe ianao firenena mahantra no hoe andeha hitsangana hametraka ny positionnao. Efa zava-dehibe zany eo amin'ny hoe resaka fahasahiana sy ny amin'ny hoe resaka fandehanana any amin'ny direction izay eritreretina hampandroso. Satria ny avantagentsika mantsy zany ny amin'ny hoe fiaraha-miasa amin'ny Rosiana dia ny hoe izy nampanantena ny angalantsika ny Îles Éparses. Efa zava-dehibe zay. Ary ny toe-tsain'ny Rosiana koa zany dia ny hoe izy tsy manana toe-tsaina ny amin'ny hoe fanjanahana ohatran'ny ataon'ny frantsay zany, fa manampy anao izy hikopa-kelatra ary manampy anao izy hoe ianao zany no mandray ny décision-nao. Raha ny ilaza moa zany aloha hoe tsy misy intérêt-ny, tsy misy zany hoe fifandraisana tsisy intérêt zany. Ary raha vao hoe firenena matanjaka no mifandray amin'ny firenena marefo izany dia tsy maintsy misy ny intérêt-ny ao ambadik'ilay fifandraisana. Fa satria ao amin'ny firenena malagasy no misy an'ireo karazana harena kibon'ny tany, ny harena sesehena na ny ambany tany na ny an-dranomasina na ny ambonin'ny tany na ny harena ny olombelona dia hita ao Madagasikara avokoa. Ka misarika an'izao tontolo izao ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara. Efa mba fifoazana goavana be izany ny hoe mibefa mahalala ny valeran'ny tena, mba tsy ho ambakambakain'olona intsony izany amin'ny fifanarahana, fa mba mahay mametraka ny hoe inona koa zany no tombotsoan'ny firenenay amin'ity fifandraisana ity. Efa goavana be zay. Ato amin'ny frantsay indray, ny azy moa zany ny tena hoe spécialité ny frantsay dia ny resaka diplomasia. Matanjaka dia matanjaka ry zareo zany amin'ny resaka diplomasia, ka tsy dia fantapantatra loatra zany ny tena hoe inona ny tena ao an-dohany zany nanoloana
aniny hoe fitsidihan'ny délégationna malagasy tany Russie iny. Izy zany a sy ampiseho anao mivantana izany ny hoe inona no ao an-tsainy fa nisy ihany aloha zany ny karazana koba izay hoe nafepenina tambadiky ny hoe tsisy ny tapis rouge fa satria relation commerciale nefa hita ihany teo amin'ny hoe fifaneraserana izany ara-diplomatika fa somary nisy tension zany a teo amin'ireo délégationna malagasy raha par rapport amin'ny tany Russie zany a dia hita hoe tena détendu à l'aise daholo ny vahiny rehetrarehetra tany Russie fa d'un seul coup d'œil zany a mitady France dia hita ihany hoe misy karazana tension satria spécialitén'ny frantsay koa zay hoe rehefa misy olona izany ka hoe misy message tiany alefa dia mandeha zany ilay karazana koba madinidinika zany a discrètement fa io moa hoe entre les gens intelligents à demi-mot on se comprend zay dia proverbe frantsay malaza dia malaza zay ka sy izy zany aloha sy tehatehaka sy ho faly tamin'iny hoe fandehanana tany Russie iny kanefa amin'izao fotoana izao izy aloha tsy manana choix intsony izy rehefa tena ataonao ny compte satria efa presque niala taminy daholo ny akamaroan'ireo tany afrikana izay nizanahany teo aloha ary nahazahoany tombotsoa maro. Madagasikara zany no sisa tany malemy andrena mpangady izay hoe afaka hokirakirainy zany ary ny fananana ny Îles Éparses koa zany izay nobodohiny hatramin'izay dia hanao ny remise en question izy satria votsitra eo am-pelatanany zany ny emprisen'ny Îles Éparses sy ny malagasy ka mitandrina dia mitandrina izy amin'izao fotoana izao satria raha ohatra ka votsitra aminy zany i Madagasikara dia ho very tanteraka izy tsy adaly izy fa mba mandinika ihany koa ka raha ohatra moa zany hoe Burkina Faso ohatra zao ny Mali ny azy zao tonga de coup brutal zany ny azy ny hoe dehors les français. Madagasikara nefa zany raha araky ny tempéramentny malagasy koa ny amin'ny hoe moramora sy ny hoe fihavanana dia mazava ho azy fa tsy hanao an'izay fihesika izay ny malagasy fefa tsara ary efa décision mety ilay nametrahana ny hoe tous azimuts izany hoe miara-miasa amin'ny firenena rehetrarehetra fa manana ny fiandrianam-pirenena manana ny décision-nay zahay ary izahay no mandidy sy manapaka izay hoe hifanarahana amin'ny zavatra rehetra izay atao efa dingana koavana te koavana zany tomboky lahy sy tomboky vavy ka inona moa zany no tsy anohanantsika zany ny colonel Mikael ny amin'izay karazana hoe inona moa re zany no azoko hitenenana azy hoe izay zany no karazana foto-kevitra izay
atsangana ao Madagasikara miaraka ny amin'ny hoe emblème antsika ke zany ny maizy azy antsika dia ny fihavanana ka rehefa mifampiraharaha amin'ny firenena rehetra rehetra izany dia azavaina amin'ny tsara hoe inona moa ny atao hoe fihavanana satria efa karazana hoe fijoroana amin'ny maizy azy antsika anie izany zavatra zany izay hoe mahomby dia mahomby amin'ny resaka diplomatika satria raha vao tsy mahay mijoro amin'izay hevitritsika izay tsika dia ho potepotehan'ireo firenena mandroso raha ohatra ka tsy mahay mijoro izany ny malagasy tsy vaky volo mitovy hevitra daholo izany na ny parti politika mpanohitra na ny olom-pirenena rehetra rehetra mijoro fa izay zany ny hevitritsika malagasy rehetra tsy vaky volo ny amin'ny hoe politika tozazimita miara-miasa amin'ny firenena rehetra ary samy mahazo tombotsoa gagnant-gagnant ary ny fihavanana no fenitra iarahana amin'ny lafiny zavatra rehetra rehetra na eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena efa zava-dehibe zay inona moa zany no tena herin'ny firenena matanjaka tao amintsika na ahafahany nitsesitra ny harenantsika hatramin'izay inona fantatritsika tsara fa ny fizarazarana nisy teo amin'ny malagasy hatramin'izay anie no nahafahan'ny frantsay nangorokarena tao Madagasikara satria mafy dia mafy eky ny manipulation ny frantsay ary misy ireo vondrobondron'olom-bitsy izay hoe mahazo tombotsoa amin'izay hoe idéologie sy ny fomba fiadin'ny frantsay miaraka amintsika izay nandritry ny fanjanahantany ary taoriana ny fanjanahantany amin'ny endriny akolaka izay hoe fampizarazarana ny malagasy izay foana anie nahafahany nisikotra zavatra mieritrereta ry malagasy amin'izao fotoana izao efa tsy fotoana nitsony izao ny fandroritana ny fifampitorahana ny fifampihetsiana ny zavatra ilaina amin'izao fotoana izao dia ny fanangonana ny cerveau rehetra rehetra ny cerveau collectif rehetra rehetra izay hoe vonona ampandroso any Madagasikara ny cerveau collectif tompoko tsy midika fa mitovy hevitra daholo ny olona rehetra rehetra fa hoe ireo karazana fahasamihafana ireo zany no aravina edikevitra mba ahatongavana amin'ny hevitra hitambarana anaovana fototra matanjaka dia matanjaka ho an'ny taranaka faramadimby any aoriana rehefa mba misy zany ny fototra matanjaka dia izay io atao amin'ny concertation nationale io satria dia maro ny zava-misy ny zavatra atao amin'ny réseaux sociaux amin'izao fotoana izao izay tsy fantatra intsony hoe hatraiza ny zavatra marina sy ny zavatra diso zakatsika ve aloha ny demokrasia fanontaniana mipetraka koa zay zavatra zay
tsy hoe akory manohana sy mitehaka bêtement ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao sy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ny tenako, fa mba mahita ihany kosa hoe misy fasahiana, misy ny finiavana hiroso amin'ny atao hoe fanovana, na de tsy tonga lafatra aza zato isan-jato amin'izao fotoana izao dia mba hita ihany hoe misy fasahiana, mametraka position, mametraka décision. Zava-dehibe nge izany zavatra rehetrarehetra izany e, dia araky ny efa averimberiko eto foana ny hoe ny manam-pahaizana no tokony hanohana sy hanoro-hevitra ny filoham-pirenenantsika amin'izao fotoana izao. Teneno izy rehefa misy zavatra tsy mety, torohevitra izy raha ohatra ka misy ny hoe hevitra tokony omena azy, fa manana fasahiana izy. Idirako zany ny eo amin'ny hoe resaka concertation nationale, efa dingana goavana be koa io, ary tokony ho fanapahan-kevitritsika malagasy, tsy vaky volo no apetraka ao amin'ny concertation nationale io, fa tsy tokony idiran'ny firenena hafa na idiran'ny SADC na idiran'ny firenena matanjaka na idiran'ny Union Européenne. Tsy tokony mihitsy izany hoe idiran'ireo karazan'olona ireo, fa tokony hoe hevitra purement malagasy no tokony hiainga avy eo. Raha ny resaka fifidianana, raha ny hevitra avy etỳ amiko aloha, tsy mbola à la hauteur an'izany hoe hifidy filoham-pirenena izany zany ny hoe sarambabem-bahoaka. Ça va aller toujours à l'échec raha vao hoe fifidianana atao ohatran'ny hatramin'izay zany, satria tsy maintsy andeha hividy ny vaton'ireo sarambabem-bahoaka izay hoe vahoaka tsy mandady arina. Ny ankamaroan'ny anina androany, tadiavina androany, fitopolo isan-jato tsy mahay mamaky teny, tsy mahay manoratra, dia ny teo ihany ny teo. Tonga ny mpanambola andeha hanandratra ny président iray izay apetrany eo, dia vidividina amin'ny t-shirt, ny vary, ny kaskety, ny vahoaka tsy mandady arina dia lany ny futur milliardaire ho eo amin'ny fitondrana. Cercle vicieux ny teo ihany ny teo, miaraka mihinana, miaraka mameno paosy, dia avy eo koa dia mandeha mandositra any an-dafy, dia miditra koa ny manaraka, miaraka mihinana, mameno paosy, managadragadra ny teo aloha, dia izay foana ve zany no hiafarantsika malagasy? Ny vahoaka miamaty, matina aretina, matiny anohanana, matina alahelo, matiny arerahan-tsaina, arerahan-batana, arerahan-panahy,
dia izay foana zany ny iainantsika raha tsy miova zany ny système anaovantsika an'io fifidianana io dia izay no hitranga raha araky ny eritreritro eo amin'ny fokotany zany maninona raha tonga dia tomboka amin'ny fokotany io tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fotoana izao anie no tena hoe afaka hisafidianantsika n'izany lalana zany eo amin'ny fokotany no tombohy ny fifidianana ary tokony exigena diplôma mihitsy ny élection eo amin'ny fokotany ataontsika hoe tsy tokony ho lany filoham-pokotany raha tsy olona manana baka ohatra ary efa tokony misy efa tokony mitsangana anohany zany hoe inona daholo zany ny lalàna mifehy zany ataontsika hoe lehibe ny fokotany zany inona sy inona daholo ny asa izay tokony ho feheziny sy ny hoe ny zavatra rehetra izay mitranga ao amin'io fokotany io zany dia tokony ho voafehiny tanteraka ary dia tokony izy afaka hicontrôle tanteraka ny zavatra rehetra izay miseho ao amin'ny fokotany io raha ohatra ny ka tombontsika amin'ny zavatra ohatran'izany io lasy io lasy Madagasikara lehibe ny fokotany zany mahafantatra iza ny mpangalatra akoho ato iza ny mpangaro paosy iza no manao aferana drogy iza no mpanao ny aferam-bolamena ny fanaovana ny trafika ny arenan-kibon'ny tany izy daholo ny mahalala an'izany izy no hicontrôle fa tokony hisy ny école isam-pokotany tokony mianatra daholy ny ankizy rehetra ao amin'ny fokotany iray mandeha io efa men'Andriamanitra antsika eo io cyclone ao Toamasina io ampatsiahivana antsika fa miainga amin'ny fokotany ge ny zavatra rehetra raha tonga de atombokontsika amin'io ny atao hoe fitsinjaram-pahefana atombokontsika amin'io zava-miseho ao Toamasina io ny défi rehetra ny amin'ny hoe fanarenan'ny Toamasina an'io Toamasina io de anaraka daholy ny faritra rehetra anaraka ny fandrosoana izay hoe miainga avy ao Toamasina raha ohatra izy ka avela handray ny fanapahan-kevitra tokony misy angeny karazana comité ho an'ny fanarenana ny Toamasina ho an'ny développement ny Toamasina de any no andefasana ny vola rehetra izay hoe hanarenana any Toamasina izy zany no responsable ny fanarenana an'io tanàna io ka raha miarina ny tanànan'ny Toamasina dia izy ny responsable an'izay tsy miarina ny tanànan'ny Toamasina dia izy ny responsable an'izay ary tokony manao tatitra foana izy ny hoe ohatran'izao ny vola voaray izao ny asa rehetra izay atao rehefa mandeha ny asa dia tokony manao tatitra foana hoe efa hatreto zao ny zavatra vita izao ny zavatra tanjona izay kasaina mitomboka amin'izany daholo ange ny développement rehetra fa tsy vitan'olo tokana zany
ka efa fasahiana goavana be zany a io a ny raisy ny colonel Mikael io ary tokony ho tohizany ny fasahiana mandray fanapahan-kevitra amin'ny fanovana rehetra izay atao any amin'ny fotony. Tokony hanana ny herim-po hanaovana amin'izany fanovana rehetrarehetra izany izy raha ohatra ka tena te hiova. Ary indrindra koa zany a dia ny décentralisation izay tokony hanaovana fanapahan-kevitra dian'izao, satria maro de maro izany a ny hoe resaka mandeha amin'izao fotoana izao zany a, ny vondrombondron'olona izay te hanala azy teo amin'ny fitondrana, tokony hoentina any amin'ny concertation nationale daholo ny débat momba an'izay hoe inona izany a no zavatra tsy ankasitrahan'ny izay tsy mankasitraka azy, manana ny argument momba an'izany izy, tokony ho azavaina amin'ny concertation nationale. Inona ny argument ny olona izay mankasitraka azy, face à face. Fa raha vao mirate an'io aloha zany ny malagasy io concertation nationale io dia vita tanteraka ny amin'ny malagasy. Rehefa tsy mahay manararaotra an'io ny zanaky ny faritra dia vita treo ny amin'ny zanaky ny faritra. Izay de lazaiko ka sokafy tsara ny maso, sokafy ny sofina, sokafy ny saina, fa tokony hametraka ny hafarany tantsaina faratapony ny malagasy amin'ny concertation nationale io. Ao no tokony hanaovana ny structure rehetra izay mamparary ny malagasy. Tokony hitondra ny heviny ny mpandraharaha mba hanorona ny atao hoe mpandraharaha malagasy matanjaka, satria rehefa tsy misy ny firaisan-kina ao amin'izany fandraharahana izany tompoko lahy sy tompoko vavy de ny vahiny no profitiny ny zavatra rehetrarehetra misy ao Madagasikara. Rehefa ny mpandraharaha malagasy hifandrafirafy, hifanitsanitsana, hifangadragadra, hifanitsakitsaka amin'ny resaka monopole de teo ihany teo. Tsy mbola nisy any hoe mpandraharaha malagasy mba tena hoe nijoro natanjaka ela be teo fa nikapaina daholo. Mila jerevana daholo zay satria rehefa tsy mahay miray hina, mifanohana, mifampividy entana tsy tafavoaka amin'izany, tsy tafavoaka amin'izany. Raha oviana isika miankina amin'io angeta ny hoe resaka ataontsika hoe moral ny jeune, ny image rehetra hitany tamin'ny mpandraharaha hatramin'izay de hoe olona izay andrandray ny fiarahamonina mba ataon'ny fiarahamonina modely de ravarava, potipotika. Rehefa avy eo misy conséquence izay zavatra zay ny amin'ny hoe tsy te handraharaha intsony ny ankabeazan'le jeune, satria tonga de traumatisé izy hoe zay miakatra zany dia kapaina hidina. Avy aiza nefa no mampisy an'izay hoe karazana chute libre misy eo amin'ny mpandraharaha zay. Misy une partie avy amin'ilay mpandraharaha matetika ny fampangaroana ny resaka politika sy ny fandraharahana. Eo zany mila jerevana daholo
izay point de vue zay tokony hisaraka mihitsy zany ny fandrarahana sy ny fanaovana politika satria matetika zay no mampisite ny mpandrarahatra amin'izay mila modely izany ny jeune modèle d'insertion sociale satria izay miakatra dia potehana hidina daholo mila anaovana analizy zany izay zavatra rehetrarehetra izay ny fanjakana eo an-toerana sy ny vahoaka no tokony hanana sentiment d'appartenance amin'ny mpandraharaha teratany malagasy ary ny mpandraharaha teratany malagasy hanana ihany koa ny sentiment d'appartenance amin'ny tanindrazany hanao soa ny tanindrazany no tokony ataony fa tsy hisesitra sy hamotipotika ny malagasy to azy jerena koa ny ao amin'ny resaka fitsaboana inona ny tena marary ao amin'ny resaka fitsaboana satria lasa mpifahavalo ny marary sy ny dokotera c'est pas possible tokony hisy ny fifandraisana po vao mandeha ny fifampitokisana eo amin'ny resaka fitsaboana fa tsy tokony hifampirafy ny dokotera sy ny tsaboina ça va toujours à l'échec raha vao tsy misy izay hoe interaction sy ny hoe fifandraisana apo zay eo amin'ny mpitsabo sy ny tsaboina aiza ny fipetraka izay satria tsy mirindra ny rafitry ny fahasalamana rehefa hoe gratuit de tokony ho gratuit ny fitsaboana fa ny karaman'ny dokotera no atao ambonimbony inona moa zany ny tsy ampidirantsika ny resaka hoe sécurité sociale amin'ny hoe sécurité assurance maladie zany de manao cotisation ny population mba hananany ny caisse ao amin'ny assurance maladie zany ange ny mahatafavoaka ny hoe resaka système sanitaire aty amin'ny tany mandroso e ary voentana raha-potokevitra ny mpitsabo manana ny motivation maninona raha asina karazana cantine ao amin'ny hôpitaly mba hampazoto ny mpiasan'ny hôpitaly rehetrarehetra ny environnement de travail ny fahadiovana sisa mba exigena sy ny fitaovana zay dia fikanan-doha eo amin'ny mpiasan'ny fahasalamana no manome an'izay zavatra zay eo amin'ny fampianarana inona ny politika matanjaka apetraka eo amin'ny resaka fampianarana dia ny fiexigena fa tokony ho any an-tsekoly daholy ny zaza malagasy rehetrarehetra tsy mora ny anaovana n'izany zavatra izany fa rehefa misy ny finiavana dia afaka ho iroso amin'izany sika eo amin'ny resaka fandriam-pahalemana inona marina tena mamparary ny ao amin'ny fandriam-pahalemana mahatonga ny karazana risoriso dia eo amin'ny resaka tsy fahampian'ny tsy fahampian'ny resaka hoe fahampiainana izany eo amin'ny fahampiainan'ny malagasy izany dia tsy ampy azy ny akamaroan'ny olona izany tsy ampy azy ny karamany amin'ny fomba hoana moa zany no angalanao ny risoriso raha ohatra ka ny fahampiainan'ny tsirairay tsy misatisfaire azy mila jerevana daholo zay
zavatra rehetrarehetra izay eo amin'ny système-ny hoe fanaovana logement ho an'ny sarambabem-bahoaka. Izany daholo zavatra tokony hoe tafiditra ao anatin'ny hoe resaka planification ny fampandrosoana daholo, fampiakarana ny fahampiainan'ny vahoaka. Ny sentiment d'appartenance ny malagasy, satria ny sentiment d'appartenance ny malagasy amin'izao fotoana izao ange ny jeune dia efa ny hoe ny avenirany zany dia ny andeha aty ampitan'ny ranomasina. Aiza nisy firenena ohatran'izany? Ny firenena rehetrarehetra dia tsy maintsy misy ny mipetraka ao an-tanàna, misy ny mandeha. Miankina amin'ny toetrany tsirairay ihany koa io. Tsy ny olona rehetrarehetra no afaka hipetraka aty. Ny olona manana ny capacité d'adaptation ambonimbony no afaka hipetraka aty. Tompoky lahy sy tompoky vavy. Izay koa tsy midika hoe tsy manana an'izay ny olona izay hoe mipetraka ao an-tanàna. Fa misy ihany koa ny karazan'olona izay hoe ao an-tanàna ny metimety aminy kokoa, ny fombafomba fiainana ao, ny fombafomba fisainana ao ny metimety aminy. Fa samy mitsinjo an'izay zavatra rehetrarehetra izay zany ka izay mipetraka ao an-tanàna izany dia mba manao izay hapetipety ny fiainana ao an-tanàna. Izay nge atao firenena. Ka teny atsipoko ho an'ny hoe ny olona rehetra izay hanao ny fikanan-doham-pirenena izany mba torohevitra izay avy ety amiko zany ny zavatra ohatran'izay hoe mila jerevana amin'ny antsipiriany mihitsy zany ny zavatra rehetrarehetra. Ny élection zany dia eo amin'ny fokontany ihany. Rehefa avy eo dia ny lehibe ny fokontany no andeha hifidy ohatra ny ataontsika hoe ny lehiben'ny faritany ohatra na ny fivondronana dia ny lehiben'ny fivondronana no mifidy ny lehiben'ny faritany, dia ny lehiben'ny faritany rehetrarehetra no andeha hifidy ny fitohan'ny repoblika. Amin'izay ilay izy zavatra voadinika tsara, olona voadinika tsara, voatombatombana no hapetraka eo. Ary olona ho afaka ho contrôlena, ny olona manodidina. Ary tokony misy ny karazana olona izay hoe micontrôle ary olona tena hoe tsy azo vidividiana, tsy azo ny occident vidiana mihitsy. Sahalan'ireny hoe samoray any Japon reny. Miambina ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga, na ny hery avy any ivelany na ny hery avy ao anaty, dia tokony ho voacontrôle an'ireo karazan'olona ireo daholo. Rehefa voangona ny hevitra rehetrarehetra, voatsangana amin'izay zany ny constitution hoe aiza zany no andehanantsika, filôzofia manao ahoana no hijoroantsika, angona ao anatin'ny boky volamena ny rafitra rehetrarehetra izay lanin'ny be sy ny maro. Iny no hipetraka amin'izay zany ho rafitra mipetraka mandrakizay ho an'ny Madagasikara, hitondra ny tantara vaovaon'ny Madagasikara ho an'ny taranaka faramandimby. Satria raha ny fijeriko ny génération internet amin'izao fotoana izao dia sy génération andeha hivakiloha amin'izany sony hoe inona marina moa zany ny atao hoe fitiavan-tanindrazana, inona no atao hoe sentiment d'appartenance, ahoana ny fomba hitondrako an'ity tanindrazako ty. Fa dia sanatrian'izany
ny mazita aloha amin'izao fotoana zao dia olona vonona hivarotra tanidrasana ny akapiasa ka raha tsy volavolaina amin'izao fotoana izao ity ny boky volamena zay rehetra tonga eo dia manaja an'ity boky volamena ity ary ireo karazana olokendry samoray ireo no miambina ihany koa zany ny boky volamena mampasiahy foana ny mpitondra eo izay zavatra voarakitra ao anatin'ilay boky volamena izay angamba zany no hitako fa hampiarina ny Madagasikara eo satria ny herin'ny Occident hatramin'izay anie dia ilay tsy fifankazahoana misy tao amin'ny samy malagasy ary ny antoko politika dia tokony atao antoko politika roa fotsiny zany hoe izay mitovitovy hevitra zany dia atao amin'ny antoko iray dia izay mitovitovy hevitra rehetra dia atao amin'ny antoko anankiray amin'izay moramora kokoa ny fehezana ny zavatra rehetra moramora kokoa ny fehezana ny karazana idéologie mba sy hahafahan'ny Occident itsony mikitika avy etỳ ambadika hanakorotana an'izay hoe fitondrana rehetra misy eo satria ny antony nampikorotana hatramin'izay nge dia tsisy idéologie matanjaka amin'izany hoe fitondrana firenena zany tsy misy hoe politika matanjaka hoe inona marina inona ny objectif fa tout le monde vient là pour remplir leur poche ny système no nahatonga an'izay karazan-javatra izay ny hoe miconstruire mégalomane izay écrasé ny mpiray tanidrasana aminy dia avy eo nefa ny mihoatra ilay mpiray tanidrasana manongana mégalomane dia cercle vicieux eo foantsika fa ataoko angamba fa ndray androany mba hanana amin'izay tsika tsy haiko karazana Poutine izay hoe ny malagasy iray manontolo ao an-damosiny manohana azy mba hanana amin'izay tsika karazana Kim Il Sung hoe malagasy iray manontolo manohana azy rehefa mipetrapetraka tsara ny politikany ary mihinana ny vahoaka mba vaniko olona ny malagasy dia anohana any izay karazan'olo izay raha viny isika no mba hanana mba karazana miliardaire izay mba nofinofisin'ny tanora ny mba ho tahaka azy mila structurena daholo zany zavatra rehetrarehetra izany ny fanjakana no mamboatra ny olona ho tohanany amina resaka ohatran'izany mba sy fanafitohina ny samy malagasy fa inona ny objectif tokana tompoko izay hampisy ny réussite-ny izay mpanao politika tonga eo ny objectif dia tokana ihany inona ny zavatra tadiavin'ny vahoaka aminao satria raha vao miala an'izay objectif zay dia teo ihany teo ahongana ny eo tonga koa ny troupy manaraka dia samy mameno paosy dia avy eo dia mandositra ny dafy any indray mitsitsioka indray
de madio indray rehefa tonga any miverina avy eo de ohatran'ny mesy 5 ameny paosy, ohatran'izay zany no tableau mbola iseho raha ohatra ka tsy mandray fepetra hentitra zany manorona fototra matanjaka ho an'ny firenena amin'io concertation nationale io. De toy izay no azoko natolotra ho an'ny malagasy zany ny fampandrosoana an'ny Madagasikara, Madagasikara vaovao, Madagasikara ho an'ny malagasy, Madagasikara ny malagasy tsy vaky volo afaka hisitraka ny harenan-kibon'ny tany, ny harena rehetra izay misy ao Madagasikara. Veloma tompoko.